tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Magnatriky fiarabagna ho antsika jiaby magnaraka ny fandaharagna amin'ny izao fotoana izao. Miarahaba ny diocèse n'Antsiranana, miarahaba ny kristianina jiaby ato agnatin'ny diocèse fa tonga fety atsika ny anty satria ny fomasin'i Jesoa no mpiaro ny diocèsentsika, mpiaro manokana koa ny katedraly ka arabaigna atsika jiaby agnatiny zegny jiaby zegny. Ny lohahevitra amaizan'ny eglizy atsika amin'ny ty andro ankalazagna ny fomasin'i Jesoa ty de ny hoe fo nahitantsika ny fitiavan'Andriamanitra ny fon'i Jesoa. Ny vakiteny voalohany ary dia ny boky ny Osée mpaminany. Izao no lazain'ny Tompo: tia ny Israely aho, fony mbola zaza izy, ka hatrany Ezipta nisy fiantsoana nataoko ny zanako. Ary zaho nampiana mandeha ny Efraima sy ny tantana azy tamin'ny sandriny, nefa tsy fantany fa nanolikoly azy aho. Nentiko tamin'ny kofehy fitondrana olona izy reo, dia tamin'ny fatoran'ny fitiavana. Mova aho tsy le nanenga ny jioga ho azy eo ambonin'ny valanoranony, ary niondrika taminy sy nampihinana azy. Nefa tsy nety niverina amiko izy, ka ho feziko va? Tsia. Honena ny foko ato anatiko, ary indray miontana ny fangorahako rehetra. Tsy anarana ny firehetany atezerako aho, tsy horavako fanindroa ny Efraima. Fa Andriamanitra aho fa tsy olombelona, eo afovoanao ile masina, ka tsy ho tonga aho mitondra ny fisafoako. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Iderantu pianareza ya nyandancha. Iderantu
Vakiteny masina faharoa taratasiny masindapôly apôstôly ho an'ny kristianina tagny Efezy. Ry kristianina havana, izaho zay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomena fahasoavana izany, ny jentily, ny areny Kristy tsy hita pesipesena, sy ny hanazava amin'ny olona rehetra ny filaharan'ilay hevitra lalina miafina atrizay tao amin'Andriamanitra pahary ny zavatra rehetra. Dia izany no naseho ankehitriny zao tamin'ny alalan'ny eglizy, ka tonga fantatry ireo fitondrana sy fahefana any an-danitra ny fahaizan'Andriamanitra mamoron-kevitra araky ny lahatra nataony hatrizay tao amin'ny Kristy Jesosy Tompo, zay ananantsika fahasahiana hanatona an'Andriamanitra amin'ny pitokena noho ny finoana azy. Eny, noho izany no andohaliako amin'ny ray zay angalany ny fianakaviana rehetra any an-danitra sy ety an-tany anarana omeny anareo araka ny aren'ny voninahiny, ny ankahirezana fantatra araka ny olona naty amin'ny fanahy sy ny itoeran'ny Kristy ao amponareo amin'ny finoana, de ho latsapaka sy iorina amin'ny fitiavana ianareo, ka iara-mafantatra tsara amin'ny olo-masina rehetra zay sakany sy lavany ary ahavony sy ahalaliny, sady ahalalany fitiavany Kristy zay mihoatra ny fahalalana rehetra, ka dia ho feno ny afenoan'Andriamanitra rehetra ianareo. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny evanjely dia ny evanjely masina nosoratany Masinda Joany, toko faha 7 ny andininy faraika amin'ny telopolo ka faranana amin'ny andininy faha 7. Zoma andro fiomanana tamin'izay ka nangataka tamin'ny Pilaty ny Jody mba ho tapahina ny ranjon'ireo nofantsihina dia ho esorina mba tsy hisy faty miantona amin'ny hazojaliana amin'ny andro sabata, fa andro lehibe izany sabata izany. Dia tonga ny miaramila
ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny an'ilay anankiray niara-nofantsiana taminy koa. Fa noho nankeo amin'ny Jesoa izy ireo dia hitany fa efa maty sahady izy ka tsy mba notapahiny ny ranjony. Fa no le fony ny miaramila anankiray kosa ny fony ka nisy rasy rano nivoaka niaraka tamin'izay, ary ilay nahita no milaza ka marina ny filazany, sady fantany fa milazany marina izy mba inonareo koa. Ary zany no tonga mba ho tanteraka ny soratra masina hoe tsy hisy ho tapahina ny taolany na dia iray aza, ary ho indray koa ny soratra masina. Ijery izay no le foniny izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristiana havana, amin'izao alahady izao no ankalazasika eto anivon'ny dioseze amin'ny fomba manaitriketrika ny fetin'ny fomasin'i Jesoa. Marina tamin'ny zoma lasa teo no ankalazasika azy, fa noho i fomasin'i Jesoa zay mpiaro manokana ny diosezesika dia izao alahady izao no aserovatsika azy ary eto anivon'ny dioseze, fa indrindra moa isika eto anivon'ny eglizy katedraly zay fohy be ny dioseze, ary zay no mahatonga ny fomasin'i Jesoa ho mpiaro ny diosezesika. Ary amin'izao alahady zao ihany koa any Ambatondrazaka no ametrahana amin'ny fomba manetriketrika ihany koa ny eveka vaovao hitarika amin'ny diosezeny Ambatondrazaka dia i Monseigneur Jean de Dieu zay eveka mpanampy taloha teo anivon'ny diosezeny Antananarivo. Ary mampibaribary ihany koa fa manomboka hatreo dia mijanona ihany koa amin'ny asany fitantanana ny diosezeny Ambatondrazaka i Monseigneur Antoine Scopelletti, sy hoe mijanona maha eveka izy fa amin'ny fitantanana amin'ny dioseze n'Ambatondrazaka. Fa andeha ary ho banjintsika ary ho tazantsika tokoa ary ny fomasin'i Jesoa, ary ny evanjely raha teo aza ny evanjely Masindray Zoany dia mampibanjina antsika an'izay hoe ny fomasin'i Jesoa. Ary raha mahasiaro ny fomasin'i Jesoa sika, ary matetika aza isaky ny zoma masina dia tsarovy ary, fa fomba anankiray ihany koa ibanjinantsika an'izay hoe misteri ny fahatongavanao nofo izay. Ka raha ny misteri ny fahatongavanao nofo no jerena dia hitasika mibaribary amin'ny alalan'ny fomasin'i Jesoa ary izay fanetretena n'Andriamanitra izay, manana ny toetra maha-Andriamanitra azy i Jesoa, olona faharoa mitrinité masina, nefa dia nanaiky ho tonga olombelona. Ka ny fibanjinantsika ary ny fomasin'i Jesoa dia sy ilay tova fosiny hoe fo no banjintsika, fa fantatrasika fa ny fo dia toerany maha izy azy ny tsirairay. Lay fo, sitrapo, famindrapo dia mampibaribary ary ny fanetretenan'Andriamanitra hitasika amin'io ary, fa nanana fanetretena Andriamanitra ary ny baribary amin'ny alalan'io ihany koa zany ny toetra n'Andriamanitra. Araky nilazaisika teo, ny fo no mampiseho ny maha izy azy ny tsirairay, tsy ilay tova zany fa ny toetra maha izy azy ny tsirairay. Ary raha mibanjina mankalaza ny fomasin'i Jesoa sika dia mibanjina ihany koa amin'ity andro anio teo ary ny tena toetra ny Jesoa dia sinona izany fa lay fitiavana ao amin'i Jesoa, lay fanetretena nananan'i Jesoa. Ary izay fitiavana izay nefa sy fitiavana amin'ny sentosento, fantatrasika sara zay fa ny velomany amin'ny alalan'ny fanimpona, ary zay ny abaribary ny fomasin'i Jesoa amintsika. Andriamanitra manompo asika, manao soa antsika, manolotra ny fitiavany amintsika, ary tiany koa ary isika mba hivelona an'izay fitiavan'izay koa. Ka izay no mahatonga milaza ry kristiana havana fa sy resaka sentosento zany raha mankalaza ny fomasin'i Jesoa sika
azo lazaina ary fa fanirahana ansika ivelona tahaka ny fony Jesoa ao anatin'ny fanetretena anompo ny hafa ary zay ny fo ny Jesoa ho ansika mampiseho amintsika ny fitiavan'Andriamanitra asika ary de izy raha teo moa ao amin'ny Joany 17:17 no milaza amintsika fa sy misy fitiavan-dehibe akoatrin'izay manolotra ny ainy ho an'izay tompony ary de izay tokoa i Jesoa ho an'izay tiany an'izay sakaizany ary de i Jesoa nanao an'izay ary de izy no mampiseho amintsika ary ny fiainana an'izay ataovy manahaka ny fonao ny fonay de sinona zay manahaka ny fonao ny fonay raha nivavaka famarana asika zay de izy nilaza hoe izaho zay sotra feny fanetretena dia no mampianatra asika an'izay fitiavana marina izay ary dia atoato sika dia andray any Masimbavy Tereziny Jesoa zazakely sy ireo ray aman-dreniny dia izy i Masimbavy Terezy zay nibanjina tokoa nio mysterin'ny famindrapo io ny mysterin'ny fomasin'i Jesoa io no mampianatra antsika hoe ny tena fitiavana dia ny fanetretena ary manaiko farany ambany mba hanova ny hafa ary dia izay koa no banjintsika ho iaho isaky ny mandinika sy mibanjina ny fomasin'i Jesoa isika ary dia niriny Jesoa ary dia ire-pitiavana tahaka azy sika ka anolo tena tahaka azy ary dia ho iombona amin'ny bebe koa fa izay no lalana ao lalam-pamonjena ho ansika ihany koa ary dia maniraka atsika eo anivon'izao tontolo izao izara any izay fitiavan'Andriamanitra ho ansika izay koa izy ka okary mba aneo eo amin'ny fiainasika ihany koa isika mba anahaka azy bebe koa ary atonga sika ho apôstôly ny famindrapon'Andriamanitra fandrindra moa amin'izao iomanasika akaiky de akaiky amin'ny zobiliny famindrapo izay fa arakaraky ny amindrasika fo amin'ireo manodidina antsika no ahatongary ny herisetra ho lavitra amin'ny avitra sika ary lavitra amin'ny fiarahamonina atsika ka azo lazaina zany fa raha hitady ny vahaolana tady ny lakile hialasika amin'ny herisetra isika de banjiny ny fomasin'i Jesoa ary menara aminy dia anana toetra feno famindraposika ka ny fanafodin'ny herisetra dia ny famindrapo ka izay no nahatongahy nitodika tamin'sika tamin'ny teny amin'ny La Montagne de Français hoe raha ny faniriko iaho de mba ho isy amin'izao taona ny famindrapo izao mba ho isy sapely ny famindrapo amin'ity tanàna misy asika ty ka amin'izay ho lavitra ny herisetra ka izay koa ary no angatasika amin'Andriamanitra angatasika amin'ny fomasin'i Jesoa mba sady toetra eto anivosika tokoa ny fony Jesoa izy no mpiaro ny diosezika raha mifampiarahaba ary isika amin'ity andro anio ty miarahaba fa tratry ny fety ny fomasin'i Jesoa dia okary isika ho apôstôly ny famindrapo amin'ny toerana rehetra misy asika ary dia mitodika manokana ho an'ireo saika jiaby za ny ankizy madinika oka izy ireo ho apôstôly ny famindrapo ary isika ray aman-dreny asika olombe jiaby mba ho feno ny famindrapon'Andriamanitra isika ka amin'izay izara an'izay famindrapon'Andriamanitra zay amin'ny manodidina asika ka amin'izay dia mba ho lavitra tokoa ny herisetra ry Jesoa banjininay amin'ny fo feno fitiavana ianao lay nanolo tena ho anay ampio zahay anahaka ny fonao ary
ampio izahay amin'ny ataonay rehetra mba sy resaka sentosento fosiny no fanazanay ny fomasiny Jesoa fa mba ampianaro zahay anaza azy amin'ny ataonay rehetra amin'ny teninay rehetra ka amin'izay ho apôstôly ny famindraponao tokoa izahay ho apôstôlinao tokoa izahay ary dia ho lavitra amin'izay ny eritreritra ka anjaka eto anivonay ao anatin'ny fihavanana marina ny fiadanana nampianarinao lay fiadanana sy araky ny fahendren'izao tontolo izao fa araky ny nampianarinao anay dia ho vonona tokoa izahay anatanteraka ny sitrakao amin'ny ataonay rehetra aoka tanteraka izany amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoroantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy.